Aleluia, miderany Jehova ary fanaiko. Hiderany Jehova aho raha mbola miaina koa, eny ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Vavaka isika Andriamanitra raha inay izay ny an-danitra misaotra sy makasitraka anao izay ny amin'ity fanatrehanao anay eto ity, misaotra anao ihany koa ny amin'izao fotoam-pivavahana izao ary taio mba hitondra fampaherezana ao anay tsirairay avy amin'ity sabata ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly miaravantsika indray tratra izao sabata izao. Fanompoam-pivahana iarahantsika amin'ny Fiangaonana Advantista mitandrina ny andro fahafito, distrika 67 hektara ity an'io ity. Andriamanitry ny fiadanana ny ombantsika ary ampahery antsika izao fotoana iarahantsika eto izao. Sao dia manasanao andray ny baibolinao ka hiarijery izany isika ny ao amin'ny Isaia 40 andiny faraiky amin'ny 30. Isaia 40 andiny faraiky amin'ny 30. Izay vaky toy izao manao hoe: fa izay miandry an' Jehova dia mandroso hery kosa, elatra no hiakarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Amen. Manasanao yung bavaka amiko. Jehova rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitra, misaotra ny dera
ilaza dia tolotray anao satria efa anao zany hatramin'izao ary mandrakizay. Izany indrindra Tompo no mahatonga anay iakohaka amin'izao fotoana masina izao, mangataka ny famelana, mangataka ny famindram-po aminao. Mamela ny helokainy Tompo ary mamindra fo aminay. Amin'ity an'ity Tompo dia mangataka ny fananao masina mba hirotsaka ary ombanay amin'izao fotoana masina izao. Mangataka ihany koa izay Tompo mba hanombanao an'ireo mpitoro-teny anay ka izay teny ambary eto dia teny avy aminao rery ihany. Dia mangataka ihany koa izay Tompo ny amin'ity firenena ity, jereo raha ho mpitondra anay Tompo, bitsio amin'ny alalan'ny fananao masina izy ireo mba hanao ny tsara araka ny sitraponao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny angatana ny vavaka. Amen. Dia tonga eo amin'ny fanompoam-pivahana manokana ny amin'ny fanatitra sy ny ampahafolony. Araka ny voalazan'ny tontolon'ny Baiboly dia ny fanatitra dia ny tsara indrindra no atolotra ho an'i Jehovah. Eo ihany koa ny ampahafolony dia ny fahafolo-karena, manisa folo zany ianao amin'ny fananana izay omeny tompo no tahiny anao, ka amin'ny fahafolony no atolotra ho an'i Jehovah. Ary rehefa mahafoy ho an'i Jehovah ianao dia ho tahina ny ankonanao satria mpiara-momba nantoka amin'i Jehovah ianao. Araka ny voalaza eo amin'ny ohabolana toko faha 12 ka ny 9 fa 420 manao hoe misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany, ary misy fatra-pahitra loatra nefa tonga malahelo ihany. Ny zavatra tiana ho resahana dia ny hoe misy olona mahafoy manohana ny asan'Andriamanitra nefa mitombo fitahiana sy ny fahasoavana mirotsaka ao aminy, ary misy fatra-pahitra loatra nefa zany dia lasa mahatonga azy ho sahirana indray, ka dia mivavaka ao anao, mirary anao anome tsara indrindra ho an'Andriamanitra raha merina ny ampahafolony sy ny fanatitra ho an'ny tompo. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao izay no ny fitantanao sy ny nanambinanao. Engane izao mpiaino izao atoky amin'ny fanarahana anao amin'ny alalan'ny fanatitra sy ny ampahafolony izay tsara indrindra ho atolotra ao anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
faly miarahaba ny ankizy amin'ity sapaty ity. Mbola fifaliana ho indray ny mitondra ny toriteny ho an'ny ankizy androany. Lohateny toriteny tsy ny ankizy androany indray dia manao hoe Samuela ilay zazam-pankatoa. Araka ny tantara efa entsika tamin'ny lasa ankizy dia fantatsika tsara ihana. Nomen'Andriamanitra zazakely izy ary tsy maintsy hanatanteraka ny voadiny indray izy. Satria efa mivoady tamin'Andriamanitra izy fa ho atolony ho an'Andriamanitra ilay zaza nomena azy. Samuela no anaran'ilay zaza. Andeha isika anaraka tantara indray ho fantaritsika hoe inona indray no nataony Ana tamin'ny Samuela ho fanatanterahana an'izay voady izay. Samuela, ahoana tompo? Zaho andeha anatrana ho any amin'ny tempolo tsika zaho mianto. Manahoana ihany? Manahoana? Ty ilay zanako ilay nitomaniko tamin'ny taona lasiny tonga zaho natrana azy atao aminao. Ay, ito izy ito. Tena zazalahy mafatifaty izy izany. Izay endry tsara ny zanako Akala kely ny Zao Samuela, ianao no manadio andreo ireo fanakatsika ireo, dia sady ianao koa ny manamboatra ny labosy tady faty any andeha tona mizahatona be fahafa ny andro eny ary. Sao mandry ahoana tompoko, miantso anga ianao? Tsy miantso anao fa andanao mandeha verina matory. Iany tompo. Ahoana tompoko, miantso anga ianao? Tsy miantso anao fa andana verina matory, fa raha mbola misy miantso anao tenena izy hoe mitenena Jehova fa mihaino ny mpanomponao. Iany tompo. Mitenena Jehova fa mihaino ny mpanompokelinao. Izay ny tantara rakizy fa andeha indray hisitona lesona isika. Araka ny fantatsika dia mbola zaza tokoa izy Samuela no natolotra ho an'Andriamanitra, kanefa notezainy Ana izy mba ho zaza endry sy mpankatoa, ary nampiarina izany rehefa tonga tao amin'ny tempolo izy. Anjarana no nanadio an'ireo fitaovana tao amin'ny tempolo ary nataony ampatokiana avokoa izany anjara ndraiky ny rehetra izany. Tao anatin'izany dia hitan'Andriamanitra ny fahatokian'i Samuela sy ny fahendreny, ka dia natsoin'Andriamanitra izy. Ny faniriko amin'ity androany ity ny ankizy rehetra ihany koa dia mba ho tahaka ny Samuela ahiaino ahiankatoa, ka rehefa Andriamanitra no miteny sy miantso dia mba ny ankizy rehetra koa hiteny hoe mitenena Jehova fa mihaino ny mpanomponao. Andeha indray isika andray toko sy andiny anankiray ho fehan'izay afatra ho an'ny ankizy izay. Izany dia hitantsika ao amin'ny Jakoba toko 4 andiny 10. Jakoba toko 4 ny andiny 10. Amin'ny anaran'i Jesosy, manetretena eo anatrehan'ny Tompo dia hanandratra anareo izy. Hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao indray izay Jesosy zokinay fa mbola nomenao izany tantaran'i Samuela izany izay mampianatra ny ankizy hankatoa. Aoka ny fanahy masonao Tompo hiasa ao amin'ny ankizy hatrany mba ho lasa mpankatoanao aneny ankizy rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tuna
ho antsika rehetra ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Fifaliana no miarabantsika amin'ity fotoana ny fandrenesantsika ny tenin'Andriamanitra ity, ary mirary ny fahasoavan'ny tompo ho amintsika tsiray avy. Alohan'ny andrenesantsika izany tenin'ny tompo izany ary dia manasanao hivavaka isika. Rainay eo izay ny an-danitra, andreny teninao tokoa izahay, ny fanahy masina ny anazava aminay izany teninao izany, ampahery anay amin'ity androany ity, ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny vakiteny izay novakiana tamintsika teo dia ao amin'ny Isaia 7:1-3. Isaia 7:1-3 manao hoe: fa izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery kosa, elatra no iakarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Rehefa jerena ity teny ity dia misy teny manao hoe mandroso hery kosa, mandroso hery, mitombo hery, mampahery. Eto amin'ity fiainana ity dia betsaka ny zavatra izay tsy azahoana hery, izay mahakivy, mety mampitanondrika mihitsy aza. Kanefa miteny izy ao amin'ny Isaia io hoe mandroso hery. Iza ny mandroso hery? Dia eo amin'ilay tapany voalohany dia izy hoe izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery. Raha miandry an'i Jehova ianao, miandry an'i Jehova isika dia mahery. Ny amin'ny zavatra rehetra izay tadiavina, ny amin'ny zavatra rehetra izay mitranga dia andraso Andriamanitra, andraso izy. Indrindra fa izy ilay miteny manao hoe ho avy indray ka indray anareo ho any amiko. Ka raha miandry an'izay isika dia mahery isika. Raha miandry izany isika hoe Jesosy Kristy ho avy dia mahery isika, satria ninona zavatra mitranga eto amin'ity fiainana ity dia tsy ho kivy fa zavatra mandalo ihany, fa rehefa tonga izy dia ho foana avokoa ny zavatra mahakivy. Ary ho tahaka ny voromahery izy, mahery, tahaka ny voromahery izay manana ao an-tsaina hoe ho avy Jesosy, izy ny andrasako ny amin'ny toe-javatra mitranga rehetra. Dia toy izany izy eo amin'ny tapany ambanimbany eo hoe hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Miandry an'Andriamanitra, miandry an'i Jehova, miandry an'i Jesosy, ireo rehetra izay miandry an'i Jesosy dia hiazakazaka. Eto amin'ity tany ity, eto amin'ity fiainana ity, andeha sady tsy ho reraka no tsy ho sasatra. Rehefa dinena tokoa ry havana zava-misy eto amin'ny fiainana dia itsika ihany misy an'ilay fitenenana hoe rotoroto loatra ity fiainana ity, rotoroto, miazakazaka. Ary mazana dia ohatran'ny mampite an-tany tena hoe mbo ampy ve zany ty 420 ora ity, satria rehefa mandeha ilay fiainana tonga ny amin'ny alina alohan'ny atory ianao mba mieritreritra inavo ny zavatra vita, dia ohatran'ny misy hoe ohatran'ny tsy vita le ohatro tsy afa-po tamin'ny zavatra vita androany. Dia raha-pitsondray no manohy azy. Rotoroto ny fiainana, miazakazaka ny fiainana. Ka raha samy miazakazaka ihany, azakazaka ozy satria miazakazaka tsy sasatra, mandeha tsy reraka, dia misy azakazaka anankiray izay azontsika ampiarina eto amin'ity fiainana ity mba hahatonga antsika anana fahafaham-po tanteraka sy fiadanam-po raha ao anatin'izao rotorotom-piainana izao. Azakazaka manao ahoana izay azakazaka anankiray izay? Ao amin'ny tantara anankiray, tantarana lehilahy anankiray izay ny azakazaka ao amin'ny Baiboly no jerentsika ny amin'izay. Ao amin'ny Luka 7:20. Fa maninona ity lehilahy ity ny azakazaka? Ao amin'ny Luka 7:20 dia nisy lehilahy anankiray izay nanana olana. Ny olana nisy teo aminy dia tsapany sy fantany fa tsy afa-po izy teo amin'ny fiainana,
tsy nanana fiadanam-posy fiadanan-tsaina izy teo amin'ny fiainany dia fantany anefa araky ny resaka mandeha eo amin'ny tanàna fa misy an'izany lehilahy anankiray izany izay afaka manome an'izany fiadanana izany dia tsy iza izany fa Jesosy Kristy. Nanomboka teo dia nitady izy hoe aiza moa zany Jesosy Kristy izay afaka manome fiadanam-posy fiadanan-tsaina izany. Dia nitady an'izany izy. Reny ary indray andro fa handalo eo amin'ny tanàna misy azy Jesosy Kristy. Satria izy efa mitady fatratra azy. Dia tapa-kevitra izy fa tsy maintsy hitako izy androany. Ao amin'ny Lioka 7:10 no ahitantsika an'izay tantara izay. Lioka 7:10 manomboka amin'ny 1 dia hoy izy hoe ary Jesosy niditra ka nandeha namaky any Jeriko. Jeriko ilay anisan'ilay tanànan'ity lehilahy anankiray ity. 2 ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy izay lehibe mpamoretra sady nanan-karena. Ny anaran'ity lehilahy izay mitady fiadanam-posy fiadanan-tsaina ity dia tsy iza fa Zakaiosy araky ny voasoratra teo. Zakaiosy izay nitady fatratra an Jesosy. Naniry fatratra izy ny ahita an Jesosy. 4 nitady ahita izay Jesosy izy. Efa nitadiaviny efa ela Jesosy satria teo amin'ny fiainana andavanandro ao anatin'ny rotorotom-piainana dia tsy nahery izy fa kivy lava izy. Tsy mba manana, tsy mba mitovy ny olona rehetra izy satria ny olona manodidina azy mandatsa tezitra aminy satria mampamoretra azy dia izy zany le paka vola amin'ny olona dia amin'ny fiheveran'ny olona izy ny tena mpanota be ary izy zany no tena halan'ny olona satria ny fananan'ny olona no alainy. Nanenjika azy ny heriserina dia mitady an'izany hoe ahoana ny ahafahako manana fiadanana. Dia fantany fa Jesosy rehefa handalo izay afaka manome fiadanana ho azy dia nitady azy izy. Tia ahita an Jesosy izy. Fantany fa rehefa mahita an Jesosy izy dia azon'izay fiadanana izay. Ny 7 averitsika vakina dia izy hoe ary nitady ahita izay Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny abetsahan'ny olona ny fanety. Satria fohy izy. Nitady an Jesosy izy satria andalo Jesosy dia ny olana teo aminy. Andeha anantony izy vahoaka fotsiny nanodidina an Jesosy. Jesosy moa rehefa mandeha na aiza dia feno olona manaraka azy satria mitovy aminy ihany. Mitady ahita an Jesosy daholo ny olona rehetrarehetra. Dia voadidina vahoaka Jesosy Kristy eo ampovoany dia olona manodidina. Ity lehilahy ity nefa i Zakaiosy dia andeha mba ahita an Jesosy ihany koa saingy nisy olana teo aminy. Ny olana teo aminy dia izao fohy izy. Tsy mitovy alava amin'ny olona rehetra. Mety hoe ka ohatra mety hoe hatreny amin'ny valahan'ny olona ve satria fohy. Ka alaivo tsara tsaina hoe ianao fohy ny olona lava manodidina an Jesosy mifanety mifanizingiziny eo dia hiteny ianao hoe azafady tompoko fa ahita an'io tompo io tsisy amelanao satria tery hoe zany samy te ahita zao ihany ko ahoana ianao no amena tombony ahita azy. Dia fantany fa rehefa nisisika izy tsy afaka satria fohy. Zay zany ny olana teo amin'ny tenany. Ny olana teo amin'ny tenany dia fohy izy. Fa ny olana teo amin'ny manodidina azy lava ny olona ny nanaka anazy tsy ahita an Jesosy noho ny afoizany. Rehefa izay dia nitanjony dia ny ahery rehefa mahita an Jesosy. Rehefa nisy an'izay sakana anankiroa ny fahafoizany sy ny olona nanaka anazy dia tsy nijanona teo izy. Tsy kivy izy ka niteny hoe aloha hiverina any an-trano. Tsy kivy izy fa rehefa na dia nisy aza izay sakana karazany anankiroa zay dia ny vahaolana hitany izay voasoratra ihany koa amin'ny Isaia 7 vakitsika teo dia vahaolana hitany amin'ny Lioka 7:17 dia izy hoe dia niazakazaka ny aloha izy. Rehefa hitany izay sakana izay dia tsy nijanona teo izy fa niazakazaka nakaiza niazakazakany. Ny fiazakazahany dia voasoratra mazava hoe ny aloha manao ahoana moa. Fantany fa Jesosy dia andeha amin'iny lalana mandeha iny ohatr'izao ohatra dia tsy nijanona teo izy fa niazakazaka ny aloha tany amin'ny toerana handalovan'i Jesosy. Niazakazaka izy nandeha ny aloha
tonga mialoha eny amin'ny toerana handalovany Jesosy. Ny olona vao mifaniziny eto, izy no efa tonga aloha any amin'ny toerana handalovany Jesosy. Ny olona mifanizina ary mifampisisika hoe aiza zany Jesosy, hikasika an Jesosy, izy no efa tonga aloha any amin'ny toerana hatongavany Jesosy. Izay no vahaolana hita fa hanana ny fiadanam-po. Rehefa tonga teo amin'ny toerana handalovany Jesosy izy ny aloha tany, dia nytoy izany le izy eo amin'ny 14 eo, dia hozy izy hoe niazakazaka ny aloha izy ka nananika aviavy hizahany Jesosy. Satria fo izy, dia raha mbola amin'ny fahafoezana iny izy ny eo, dia mbola tsy ahitany Jesosy ihany, fa ny vahaolana hitany dia hoe nananika aviavy izy, niakatra zany, niakatra teo amin'ilay hazo aviavy izy dia rehefa tonga teny ambony izy, dia fatany fa rehefa handalo Jesosy dia ahita ka niza olona mifaniziny eo, dia izy nefa tonga aloha ary izy nefa avo, dia mahita an Jesosy, dia ho teneniny fotsiny hoe ity atompo raha rehefa mandalo Jesosy, mitady anao atompo rehefa mandalo Jesosy. Ka rehefa nandalo Jesosy ary fantatra Jesosy fa misy olona anankiray fohy mitady ao anaty vahoaka ao fa tsy mety mahita. Fantatra Jesosy fa misy olona anankiray miazakazaka ary miankaviavy ao aloha ao. Dia rehefa nandalo Jesosy dia tonga dia ho Jesosy hoe ry zaka iosy midina faingana fa ho any an-tranonao anio. Iazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Ry havana malala, Jesosy ihany no afaka manome fiadanam-po atsika. Nefa mahafantatra an'izany tsika, mitady ahitany io Jesosy io tsika, mety misy sakana eo amin'ny fiainantsika. Sakana karazany roa, mety ny tenantsika mihitsy no sakana. Isika mihitsy no mety mieritreritra hoe za tiany dia tsy mitovy ny olona rehetra, za tiany dia mpanoty, za tiany dia tsy mendrika akory. Mety sakana zany. Ary mety ny olona ny sakana, mety andeha ihany ianao te ahitan Jesosy, fa misy olona mety manakana anao tsy hitady an Jesosy. Zao nefa fantatritsika fa izy rery ihany no afaka manome fiadanam-po sy fiadanan-tsaina ary fiadanana antsika eto amin'ity fiainana feno rotoroto ity. Ny vahaolana mba hahatonga anao, hahatonga antsika ahitan Jesosy dia ny manao tahaka ny zaka iosy. Rehefa hitanao ny tenanao hoe tsy afaka ny ahita azy no ny toetranao, no ny toe-batanao, no ny fiainanao tsy afaka ny ahita azy, dia aza mandinika loatra ny tenanao. Fa izao mandehana miazakazaka, mandehana mialoha any amin'izay toerana fantatrao fa ahitanao an Jesosy. Rehefa ianao ny tonga aloha any dia azo antoka fa tsy maintsy mandalo eo Jesosy ary tsy maintsy hitany ianao dia ahita azy ianao, dia hanana fiadanam-po. Aiza moa zany toerana zany? Betsaka ry havana ny toerana mety ahitantsika an Jesosy. Na io toerana amin'izao fotoana izao azo io toerana misy anao ankehitriny io seza hipetrahanao io toerana io zany zao ianao mahita an Jesosy. Ka amin'ny fotoana tahaka an'izao, amin'ny fotoana izay iarahantsika tahaka an'izao, dia tongava aloha eo amin'ny toerana io fa ahita an Jesosy ianao dia hanana fiadanam-po. Tsy vitan'izay ihany fa nianika aviavy izy, niakatra ambony. Ka izao hoe akaro ny fanantenana fa Jesosy dia tsy maintsy andalo eo amin'ny fiainanao ary Jesosy dia tsy maintsy hanome fiadanana ho anao. Rehefa avy nandalo Jesosy dia niteny hoe ho any an-tranonao dia nakany an-trano dia ny fampiresaka nandray fanapahan-kevitra zaka iosy ny anova ny fiainany dia nanomboka teo dia nanana ilay fiadanam-po izy. Ary raha niandry an Jesosy izy dia tena nahery izy. Dia ohatr'izay koa zasy ianao rehefa mahita an Jesosy isika dia isika tsy kivy, na mahita ny tenantsika fohy aza adinontsika zany, na mahita ny toetrantsika aza adinontsika zany, fa Jesosy no miaraka amintsika. Ary tadio fa rehefa miaraka amin' Jesosy isika dia omeny hery ahafahantsika mandresy amin'ny zavatra rehetra izay mety hitranga eo amin'ny fiainantsika. Dia ho tanteraka amintsika ilay hoe fiadanana ny ho anareo. Ny faniriana amintsika dia anatanteraka n'ilay tenin'ny apôstôly Paoly amin'ny Korintana voalohany 7:7-20 ao amin'ny ampovoambony eo manao hoe
miazakazah koa toy izany mba ahazahoanareo, miazakazah koa toa ny zakaiosy mba ahazahoantsika fiadanam-po ampaheratsika eto amin'ity fiainana feno fahakiviana sy fahadisom-panantenana ity. Ingeny antsika mba hiazakazaka tahaka ny zakaiosy ka andeha mialoha any amin'ny toerana izay fantatra fandalovan'i Jesosy ary ampiakatra ny fanantenantsika dia hitan'i Jesosy isika rehetra. Vavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra misaotra anao izay fa nampianao tamin'ity androany ity nandre indray ny fomba izay tokony ataonay mba ahazahoanay fiadanam-po. Tsy misy afa-tsy eo aminao ihany, fantatray izany. Tompo, raha nantona anay nefa Tompo, raha nantona anao anefa izahay dia toa misy ny olana koa ampio izay Tompo mba tsy ho variana hijery ny olana izay manakana anay tsy ahitanao, fa ampio izay mba hiazakazaka mialoha tahaka ny zakaiosy ary ahitanao izahay dia tsy hiala aminao, hifikitra aminao mandrakariva. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Raisy ny tsodrano hitahinao anie Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao fiadanana. Jehovah ny mpiaro anao, Jehovah ny fialofanao eo amin'ny akavananao. Ny masoandro tsy mba hamelenao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka namiditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.